Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika riavako tratry ity alatsinainy fa 8 ny volana septambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana. Galatiana toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Galatiana toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristina nafitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny tiany fikasana ny amin'ny fanahy. Ray masonao manamasinonay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'izay sarotratra rehefa malala amin'ny lafiny ideolojia ny fampiarana ny marimarina kokoa ny fahazahoan'ny kristianina ny fifandraisan'ny finoana sy ny lalàna. Martin Luther izay mpanorona ny fivavahana protestanta na ny marina kokoa mpanitsy ny fivavahana dia nanoratra boky betsaka na ny marimarina kokoa no tohiteny maro mikasika momba ny fifandraisan'ny finoana sy ny lalàna. Ary Calvin raha teo koa manana fijereny manokana ny ataontsika hoe ny fifandraisan'ny finoana sy ny lalàna, ireo olona roa ireo mpanitsy fivavahana anankiroa ireo. Fa Martin Luther dia nanome fanazavana ny fifandraisan'ny finoana sy ny lalàna amin'ny alalan'ny fahasoavana. Zany hoe tsy nisaraka mihitsy tamin'ny Martin Luther ary amintsika protestanta reto lafin-javatra telo ireto: ny finoana, ny fahasoavana ary ny lalàna. Rehefa mitentsika hoe lalàna kosa anefa eto rehefa malala dia tsy miresaka ilay lalam-piarahamonina aloha isika eto, satria misy karazany anankiroa ny lalàna, dia ny lalàna amin'ny ara-panahy sy ny lalàna amin'ny fiarahamonina. Teo amin'ny testamenta taloha dia iray ihany ireo. Ny Torah ireo 3,180 dia iray ihany mikasika ny ara-panahy sy mikasika ny ara-piarahamonina. Fa amin'ny andro antsika moa dia samy hafa izy ireo zay ho resahantsika. Fa eto amin'ny andininy ity dia ny zavatra nitranga dia izao: misy karazana ataontsika hoe kristianina na fiangonana anankiroa tamin'ny andron'ny Paoly. Ny fiangonana voalohany dia ireo zay jiosy izay niova ho kristianina, ireo jiosy izay nandray nino an' Jesosy ho Mesia. Ireo dia kristianina ireo no antsoina hoe egliza judéo-chrétienne. Reo zany dia jiosy fiaviana izy, ohatrandry Jaona, ohatrandry Petera, ohatrandry Matio. Reo dia jiosy ireo nivolavolaina tamin'ny lalàn'i Mosesy, nivolavolaina tamin'ny fampianaran'ny testamenta taloha, dia niandry ny fiavian'ny Mesia ireo. Ary ny jiosy dia niandry ny fiavian'ny Mesia hatrany amin'ny bokin'ny Mika-paminany, bokin'ny Isaia-paminany. Dia ireo jiosy ireo zany dia resy lahatra fa Jesosy ilay Mesia nandrasana, dia zay no nahatonga an'ireo natao hoe kristianina. Zany hoe ireo jiosy izay nandray an' Jesosy ho ilay Mesia, nandray an' Jesosy ho fahatanterahany teny nampanantenaina hatrany amin'ny andron'ny Abrahama, dia ireo no kristianina. Saingy ireo olona ireo dia izao no volavolaina tao anatin'ny testamenta taloha izy. Tsara ny manamarika fa rehefa mitentsika hoe jiosy tamin'ny andron'i Jesosy
natalohan'i Jesoa mihitsy ara tanoana tongavan'i Jesoa dia ireto zavatra telo reto no amataranao azy eo anivon'ny fiarahamonina. Ny voalohany nanantitrantitra ny fanajana ny sabata izy, zava-dehibe aminy ny sabata. Faharoa, zava-dehibe aminy ny famorana, ary ny fahatelo, zava-dehibe aminy ny sakafo hohanina. Io le ataontsika amin'ny fampitona ankehitriny hoe kasher, zava-dehibe aminy sakafo hohanina. Amin'ny andavanandro zany ny ahafantarana azy, ny ahafantaran'ny fiarahamonina azy dia ireo lafiny zavatra reo. Manaja ny famorana izy a, manana ny fombany izy amin'ny sakafo, mifady ny crustacé, mifady ny kisoa, mifady ny isan-karazany, mifady an'ireny zany izy. Misy fombafomba koa, tsy hoe mifady fotsiny fa misy fombafomba koa amin'io zavatra sakafo io, tsy hoe mifady fotsiny izy amin'ny kasher tsy zay fotsiny a, fa misy fomba mihitsy tamin'ny jiosy, tsy hoe mifady an'ireo fotsiny izy fa lay sakafo tsy fadiana koa mbola misy zavatra tsy maintsy atao aminy. Fa tsy hoe mifady an'le tsy mihinana fotsiny izy fa reo hohanina koa mbola misy zavatra tsy maintsy alamindamina miaraka aminy, zay no antsoina hoe kasher. Dia reo jiosy reo de fantatra tam'izay fomba zay, akoatrany tamin'ny lafiny ara-pivavahana. Tamin'ny lafiny ara-pivavahana indray dia zay teo amin'ny andavanandro, fa tamin'ny lafiny ara-pivavahana de misy ny sorona, misy ny fomba fitafy, misy ny fomba fiteny isan-karazany, izay tao anatin'ny ara-pivavahana. Ireny rehetra ireny lalàna lehibe de lehibe mahatratra 320 sy 100 izay narahan'ny ny jiosy rehetra. Ary rehefa tonga kristiana nefa reo olona reo dia nandray an'i Jesoa izy ary niazona ireo fomba ireo ihany. Ny jiosy zany a de ripetera zany de niazona mafy ihany ny maha-jiosy azy, na de nandray an'i Jesoa ary izy fa nandray an'i Jesoa ho fahatanterahan'lay teny fampanantenana. Fa nisy kosa olona izay na kristiana na vondron'olona na fiangonana izay tsy avy amin'ny jiosy mihitsy izy fa olona hafa mihitsy izy. Ny atao hoe olafo zany hoe tsy nivolavolaina tamin'ny testamenta taloha izy, tsy nafantatra tantaran'i Abrahama izy, tsy nafantatra Mosesy izy, tsy nafantatra ny Davida izy. Reo le galatianina reo, reo le korintianina reo, reo le kolosianina reo, reo le filipianina reo, reo koa le mety ho tahaka ny malagasy. Tsy nahafantatra ny hoe ny lalàn'ny Mosesy fa zao nandray an'i Jesoa izy rehefa nitoriana taminy famelan-keloka, nitoriana taminy fitiavan'Andriamanitra hoe misy zany Andriamanitra zany izay nahazo zao rehetra zao, ka ny olona mpanota de novonjena tamin'ny alalan'i Jesoa, de nandray an'i Jesoa izy, nibebaka izy de niova. Reo no antsoina hoe eglizy pagano-kretiana, tahaka ny galatianina. Saingy ny olana de izao, rehefa nifangaroharo teo ny galatianina sy reto jiosy kristianina dia lasa nakatahaka ireto jiosy kristianina ny galatianina, na ny marimarina kokoa ny tarihin'ny jiosy kristianina hanaraka ny fomba ny galatianina. Zany hoe inona nataon'ireto galatianina, zany hoe ireto jentilisa niova kristianina reto zay tsy nahafantatra ny lalàn'ny Mosesy dia nisitrika izy, zay notenenin'ny Paoly io, nisitrika izy tao ambany lalàna indray. Zany hoe lasa izy nanaraka ny fomban'ny jiosy, lasa nanaraka ny sabata izy, nanaraka ny kasher izy, zany hoe nanaraka reo fadifady isan-karazany tamin'ny sakafo, nanaraka ny famorana. De hoy Paoly amin'ny dininy voalohany amin'ny galatianina toko 13, ry galatianina adala, iza no nanimba anareo kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina any Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Iza no nanimba anareo? Moa ny asan'ny lalàna fa nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana, ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Hoy Paoly. Zany hoe notondroin'ny Paoly ho adala reto galatianina reto satria izy efa avy aty amin'ny zanaky ny fahasoavana, aty amin'ny fotoana ny fahasoavana, aty amin'ny fotoana zay efa nandraisana an' Jesoa dia niverina ilalana indray izy ka nandeha nisitrika ao ambanin'ny lalàna, hanaraka ny fomban'ny sabata, hanaraka ny fomban'ny kasher, na ny fomba fadifady isan-karazany, hanaraka ny famorana. De hoy Paoly manao hoe milaza marina aminareo amin'ny 10:10 zara nofinainao antsika anio, fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna de eo ambany fanozonana, voaozona izay rehetra tsy maharitra makatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Izany hoe raha ohatra ianareo ka anaiky hanaraka ny bokin'ny lalàna,
zany hoe amin'io lalàna tianareo arahana io amin'ny lalàny Abrahama zany na lalàna Mosesy amin'io lalàna tianareo arahana io de zao raha vao tsy mahatanteraka ny anankiray monja amin'io ianareo amin'izy 3,7 de voaozona ianareo raha vao ny anankiray fotsiny tsy vitanareo de voaozona ianareo fa tsy vitanareo ny 3,7 zay ny dikan'io teny io milaza marimarina aminareo anefa ho Paoly 1:12 fa tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna ny lalàna de zao tsy mitondra antsika ho amin'ny fahamarinana tsy zay ny dikan'ny lalàna fa ny finoana no mitondra antsika ho amin'ny fahamarinana fa tsy ny lalàna akory dia zay mahatonga amin'ny Paoly tamin'ny Galatiana ny temana hoe raha tsorina de zao tsy voatery anaraka ny lalàn'ny Mosesy itsony akory ny kristianina ka iverina tsy maintsy anao hoe andeha hanome toerana ny sabata andeha hanome toerana reo fomba tsakafo isan-karazany amin'ny fomba fitafy ny hoe iresaka amin'Andriamanitra de anao sorona tahakitahaka ny testamenta taloha anao sorona anao fanatim-panorenana fanatitry ny aevaeva fanatitra hoanina zany rehetra zany dia tsy zany tsony ny zava-dehibe ho Paoly ary io tsy misy anefa ho Paoly manao hoe ity raisiko ity tsy raisiko fa na ianao misafidy manao hoe hanao ny anankiray de manaraka azy rehetra kanefa izy rehetra ho arahanao de zao tsy ahatonga anao marina mihitsy fa atonga fanzoronao anao tsy misy za manao hoe andeha amin'ny didy 10 ka ny didy 9 ihany no manarahako fa ty ray ity tsy vitako mihitsy na hoe amin'ilay lalàna 3,7 ara-pivavahana zay volazantsika teo dia andeha ny enjato vitaina fa ny 3,7 mba tsy vita fa efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny intsony dia tsy zay ho Paoly eto fa raha misafidy ianao hanaraka n'io lalàna io de zao voaozony ianao ary tsy ho vitanao mihitsy io zay mahatonga azy miteny manao hoe Kristy ange no efa nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna ho Paoly afaka tamin'izany zahay de nareo ndray hiditra ao ambanin'izany mantsany Galatiana tsy ho afaka amin'izany mihitsy ianareo no zany de zao rehavako malala ny kristianina ve zany tsy manaja ny lalàny Mosesy ny valiny de zao eo ambany fahasoavana antsika fa tsy eo ambany lalàna ina dikany hoe eo ambany fahasoavana antsika fa tsy eo ambany lalàna tsika zany tsy ny kristianina zany tsy hoe itakiny Jesoa hoe andao ndray ezakazaka anao fafolo-karena ezakazaka anao fomba mpivavahana maro isan-karazany andeha hitady sorona hitady voromailala hitady osy hitady voaeona amin'Andriamanitra na ny fivavahana ary de efa hoy Jesoa miteny manao hoe nareo angefa afaka raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay ny tenenin'ny tompo tamin'ny Jiosy ary zay natonga azy ny temana hoe na ny vavaka raha malalaka ianareo efa midira ao amin'ny efitranonao mangingina de afaka miresaka amin'Andriamanitra mangingina ianareo zany zavatra zany tsy ny aina ny Jiosy mihitsy ny Jiosy tsy misy hoe mivavaka manokana amin'Andriamanitra zany amin'ny efitranony mangingina fa ny Jiosy rehefa te hivavaka de manao sorona aloha de manao fanatitra aloha zay vao mivavaka fa Jesosy nanitsy an'izany tsia afaka miresaka manokana amin'Andriamanitra ianareo miditra eo amin'ny efitrano mangingina ao ianao sy Andriamanitra zany hoe lay lalàna zany dia tsy voatery itsony na raha ny kristianina mba ny lalàny Mosesy saingy zao kosa nefany fa ny tanina mipetraka amin'io dia ny tenin'ny toritenin'ny Jesoa ao Matteo 5:15 ka hatramin'ny 20 de foana ve zany ary le lalàna tsisy heviny ve zany le lalàny Mosesy tsisy heviny ve zany io lalàna io raha izany satria Jesoa nefa miteny mazava tsara mihitsy ao Matteo 5:15 manao hoe tsy tonga aho tsy handrava ny lalàna fa tonga atanteraka ny lalàna dikan'izany lay lalàna de zao tsy hoe tsy nilaina tsy hoe tsy ilain'ny kristianina zany io tsy hoe tsy ilaina izy satria testamenta taloha misoratra masina mihitsy ary ao anatin'ny testamenta taloha ny lalàna ny protestant sola scriptura ara-tsoratra masina no zany dia matoa anaty soratra masina io lalàna io de ajaitsika io zany fa izao inona zany ny toeran'lay lalàna zany de izao mazava tsara tsy amin'ny lafiny soteriologia no ilana n'lay lalàna tsy amin'ny lafiny soteriologika no ilana n'lay lalàna zany hoe tsy lay lalàna mitondra antsika ho amin'ny famonjena tsy zay tsony ny toeran'ny lalàna
tsy hoe manaja ny reto lalàna reto a mba ho voavonjy, tsy zay zany. Tsy zay zany ny toeran'ny lalàna. Ny fanajana an'ilay lalàna zany de zao tsy mitondra atsika ho amin'ny famonjena mihitsy, tsy hoe andeha ohatra hoe ndeha hivady sakafo tahaka ny jiosy mba ho voavonjy, andeha hoforana mba ho voavonjy, tsy zay zany. Lay lalàna mitondra atsika ho amin'ny famonjena, lay lalàna mitondra atsika ho amin'ny fandraisana ny famelan-keloka zany, tsy zay tsy zay ny toeran'ny lalàna. Fa inona zany ny toeran'ny lalàna? Ny lalàna zany, ny fanajantsika ny lalàna tsy miantoka mihitsy ny famonjena atsika. Tsy hoe manaja n'ity lalàna ity a de voavonjy, tsy hoe manaja n'ity lalàna ity a de sambatra, tsy zay lay lalàna. Tsy zay ny toeran'ny lalàna. Diso zany, zay nahitsy Martin Luther. Zay mahatonga ny Luther nanao ny hoe sola gratia sy sola fide. Ny foanan'ny Luther ny hoe miezaka mamonjy tena amin'ny alalan'ny asa. Raha ohatra ka miezaka mieritreritsika manao hoe ny fanajantsika n'io lalàn'Andriamanitra io no mahatonga atsika voavonjy, de tsy protestantsika, tsy ambany fahasoavantsika ary tsy mandeha araka ny finoana. O Martin Luther. Fa inona zany ny toeran'ilay lalàna? Mazava ho azy, ny lalàna zany ny fanajantsika n'io lalàna be de be amin'ny ao anatin'ny testamenta taloha, de zao tsy mitondra atsika ho amin'ny famonjena verin'Andria mandeha, tsy mitondra atsika ho amin'ny famelan-keloka. Fa izao no anton'io Paoly. Varavakely nreto misy zavatra telo io reto. Ny voalohany de zao ny dikan'ilay lalàna de zao mampahafantatra atsika ho mampanota atsika ny lalàna. Zay lay tenenin'ny Paoly hoe pédagogue izy. Zany hoe ny lalàna de mampianatra atsika hoe mpanota isika. Rehefa nampianarina atsika ny lalàna hoe zao no antsoina hoe mangalatra, zao no antsoina hoe mamono olona, zao no antsoina hoe mijangajanga, de zao fantatsika ny dikan'izay, de mitaiza atsika zany lay lalàna. Ny fahafantarantsika ny hoe tsy mamono olona, de zao fahafantarantsika hoe zao no antsoina hoe mangalatra, de zao no antsoina hoe mijangajanga, zao no antsoina hoe mitsiriritry, tsy mahatonga atsika ho voavonjy mihitsy zany, fa mifanohitra am'izay. Ny lalàna zany de lasa tsy mitondra atsika ho amin'ny famonjena, fa mampahafantatra atsika ny mampanota atsika izy. Mampahafantatra atsika ny mampanota atsika izy, ka mahatonga atsika mitady famonjena. Zay ny faharoa. Ny lalàna de mampahafantatra atsika ny mampanota atsika. Fa ny faharoa de zao mitondra atsika ho ao amin'ny Kristy lay lalàna. Mitaona atsika hitodika amin'ny Kristy lay lalàna. Miteny manao hoe indrisy mpanota. Rehefa fantatrao lay tenanao fa mpanota tamin'ny alalan'ny fahafantaranao lay lalàna, de zao lay lalàn'Andriamanitra zany, de zao mitodika amin'ny Kristy ianao. Zay mahatonga ny hoe rehefa miangona ianao amin'ny alahady dia vakina lay lalàn'Andriamanitra. Ary vakina io lalàn'Andriamanitra io de tsapanao ny tenanao ho mpanota. Lay lalàna am'izay fotoan'izay de zao manjary mampatsiaro anao ny mahampanota anao, fa tsy mampatsiaro anao ny maha-olo-masina anao, fa mampatsiaro anao ny mahampanota anao, ka mahatonga anao mitodika ao amin'ny Kristy. Zay le hoe pédagogue izy, fa izao koa mitondra atsika ho ao amin'ny Kristy. Fa ny fahatelo, zao ny anjara toeran'ny lalàna, raha manaraka tsara amin'ny Paoly tsika, tsy mitondra atsika ho amin'ny famonjena loatra, tsy mahatonga atsika ho voavonjy ny fanajantsika ny lalàna, fa mahatonga koa fefy tsy hoaran'ny ratsy ao anatin'ny fiarahamonina. Zany hoe io lalàna ny men'Andriamanitra atsika io dia fefy mba hahatonga ny ratsy tsy hiparitaka, mba hahatonga ny ratsy tsy hanjaka. Zay nanomezan'Andriamanitra ilay lalàna amin'ny fiarahamonina. Ao anatin'ny tokotanin'ny pédagogue ihany izy. Am'izay fotoan'izay lay lalàna zany dia toy ny mihazona atsika ho ao anatin'ny fahatsarana sy ny fahamasinana. Lay lalàna zay hatreo ny dikan'ny teny hoe Torah. Ny dikan'ny teny hoe Torah tsy hoe ity ny tokony ataonao, tsy hoe tu dois, tsy hoe ity ny tokony ataonao, fa ny dikan'ny Torah de zao manao hoe ity ny tokony, ity ny lalana andehananao. Zany hoe raha tianao no voavonjy, raha tianao ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra de ity ny lalana tsara andehanana. Zany hoe tondrozotra zany lay lalàna. Zany akory tsy milaza manamaivana mihitsy, tsy hoe maivana izy ka tsy tokony atao, ka hoe azo tsy atao, tsia, tena lalàna mihitsy izy ary tokony atao izy. Fa izao ary, raha ohatra ka mamaky ity bokin'ny epistily Galatiana itsika, de mazava tsara zany ny toeran'ny lalàna, hoe ny kristianina dia manaja ny lalàna. Satria Jesosy Kristy tompo de nahatanteraka ny lalàna. Ka izao izay rehetra mino ny Jesosy io dia
tsy melohina intsony amin'ny lalàna araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany fa tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe ny fanamelohany lalàna zany tsy misy intsony, samihafa mantsy, tsy hoe tsy misy intsony ny lalàna fa misy ny lalàna fa ny fanamelohany lalàna no tsy misy intsony ao am' Jesosy. Zany hoe raha ohatra zany ianao ambany fahasoavana ka izao ohatra hoe nihinana-patsy ianao de tsy misy fanamelohana ho anao satria anao am' Kristy Jesosy. Zay le hoe ambany fahasoavana. Zay le hoe tafafindra ny ala tao anatin'ny ambany ziogan'ny lalàna de tonga ao ambany ziogan'ny fahasoavana. Na ny maromaro koa ambany fahasoavana fa ambany ziogan'ny fahasoavana. Dia am'izay fotoan'izay zany itsika zanaky ny fahasoavana. Tsy hoe akory manamaivana ny lalàna isika fa ny zava-dehibe amintsika de zao ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary izay toe-po zay nahatonga an' Jesosy nanazava manao hoe inona ary ny amtinana ny lalàna. De hoy Jesosy manao hoe tiavo Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Zay ny zanaky ny fahasoavana. Zay fotoan'izay le lalàn'Andriamanitra izay hatrany amin'ny testamenta taloha de zao ajain'ny kristianina. Ajain'ny kristianina mihoatra lavitra noho ny anajan'ny jiosy azy ary. Satria ny jiosy tsy mahatanteraka ny lalàna amin'ny herin'ny tenany. Fa ny kristianina kosa mahatanteraka ny lalàna amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe ny filohantsika an' Jesosy Kristy Tompo de mitondra antsika ho tian'Andriamanitra ka tsy hoe hanaraka ilay ka eritreritra ny fanajanan'Andriamanitra na ny fivavahana ho fombafomba fanajana lalàna fotsiny fa tena fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny olona tian'Andriamanitra de manao mihoatra lavitra noho ny fanajana ny lalàna azy. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy. Noho zany de tsy misy fanamelohana izay ao am' Kristy Jesosy satria Kristy Jesosy izay mitafy an'i Kristy Jesosy, izay manana ny Kristy Jesosy de zao mahatanteraka ny lalàna izy. Zany hoe rehefa mijery antsika mpanota Andriamanitra de tsy mijery antsika amin'ny alalan'ny mpanota antsika fa mijery antsika amin'ny alalan'i Jesosy zay hitafitsika. Jesosy anefa nahatanteraka ny lalàna satria tsy nisy olombelona nahatanteraka ny lalàna fa tonga Jesosy hanatanteraka ny lalàna eo amin'ny toerana misy antsika. Zay mahafahasoavana azy. Ary de manjary velona ao ambany fahasoavana isika. Afaka malala zava-dehibe ary ny fanazavan'ny Paoly momba ny lalàna eto. Noho zany de mandehana ny fahasoavana, ny lalàn'ny didy folo sy ny didin'Andriamanitra hajaitsika ao anatin'ny finoana sy ny fahasoavana. Tiatsika Andriamanitra. Ny olona ambany fahasoavana ho Paoly de tsy miteny mihitsy manao hoe andeha tsy hanaja lalàn'Andriamanitra. Sanatria zany ho Paoly. Tsy hoe satria betsaka ny fahasoavana de zany ndeha hanota ho Paoly. Tsy ho Paoly. Tsy ao ambany fahasoavana ianao raha manao an'izay. Hoe aika izany ny lalàna de dia efa tsy hajaina intsony. Tsy ho Paoly. Fa vao mainka hajainao zany satria mitondra ho amin'ny fahamasinana. Ny lalàna de manjary lasa tsy tanjona ny fanajana an'ilay lalàna. Fa izao vokatry ny fanananao an' Jesosy ao am-ponao, vokatry ny fitiavanao an'Andriamanitra de zao tonga mandeha ho azy ao anatinao ny fanajana an'ilay lalàna. Lay sitrapon'Andriamanitra. Hotsika manao hoe io lalàna zay resahan'i Paoly io faharoa dia tsy ilay lalàna mpiarahamonina akory izy io fa ilay lalàna amin'ny lafiny soteriolojika, zany hoe ilay lalàna miresaka ny famonjenany olona. Fa misy kosa ilay lalàm-piarahamonina indray zavatra hafa. Lay hoe ianao zany tsy afaka miteny manao hoe za ambany fahasoavana ka afaka tsy mandoko, afaka tsy mandoetra, na za ambany fahasoavana ka afaka tsy manaja code de la route. Tsy afaka manao an'izay ny kristianina. Ny lalàn'Andriamanitra tsy manao tsy zay akory le hoe ambany fahasoavana na hoe misy fandaminana anaty fiangonana ka dia afaka tsy manao an'izany satria ambany fahasoavana. Tsia. Misy ny fandaminana tsy iny lalàna iny fandaminana iny. Fa eto tena lalàna mihitsy eto zany lay lalàn'ny Mosesy izay mitondra antsika ho amin'ny lafiny famonjena ny fanahintsika, famonjena ny fanaizantsika ny famelan-keloka. Fa ny fiangonana na ny fiarahamonina de mety manana lalàna izy. Io ajaitsika io. Iny le tirahantsika taloha hoe etika. Misy lalàna ao amin'ny fiarahamoninao, misy fandaminana anatin'ny fiangonanao. Dia tsy iny akory le hoe ambany hoe tsy ilaina.
Paoly manazava tsara mihitsy amy kristianina manao hoe tokony ho manao saron-doho, tokony misy fandaminana tahak'izao. Iny tsy iny akory, iny zavatra amy lafiny egleziolozika iny, zany hoe amy lafiny fiainam-piangonana de zao mipetraky iny fandaminana iny. Atak'izany koa ao anatin'ny fiarahamonina, misy lalam-piarahamonina hoe zao no ataontsika ato anatin'ny fiarahamonina de zao atsaitsika iny tsy iny ny resahan'ny Paoly eto, tsy iny lalàna iny akory, iny lay resahandry Hobbes, Thomas Hobbes, iny le resahandry John Locke, iny le resahandry Rousseau am'le antsoina hoe contrat social, iny zay. Le antsoina hoe contrat social raha mampatsiaro kely ty andavanandro tsika asa tany amy terminal angambany, nianatra le antsoina hoe contrat social ny Jean-Jacques Rousseau any amy nosoatany tany amy taona 1200 sy 1700 tany ho any. Ny resahany hoe ny fiarahamonina ny tsirairay avy dia raha ao anatina communauté anao zany, ataovy ao anatina fiangonana na any andavanandro anivon'ny fiarahamonina dia misy contrat na nisy zay karazan-drazana fanarahana nataonao tamin'ny fiarahamonina, ka ny fiarahamonina de manaiky hiaro anao ary anao kosa de manaiky ataontsika hoe hamotsotra zay mety ho fahafahanao, satria ny olona tsirairay amy fiarahamonina mazava tsara ny fanazavany Jean-Jacques Rousseau, ny hoe ny olona tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina de teraka libre, teraka afaka manao zay mahafinaritra azy ary manana lay tenenina hoe liberté, ataontsika hoe fahafahana zay nomeny natiora azy, fahafahana zay ataontsika hoe liberté naturelle, fahafahana malalaka ohatra hoe zay ho Jean-Jacques Rousseau ny olona taloha, ohatra hoe tany am-piandohana reny le tena fahafahana tsara hoe ho Jean-Jacques Rousseau mampatsiaro kely lesona filozofia tany amy terminal hoe dia afaka taloha ny olona dia afaka mandehandeha misakafo zay tambola nanao cueillette na mbola fiotazana de nalalaka tsisy n'iny na teto Madagasikara fa tamy vantany vao tonga ho Rousseau ny fieritreretana hoe ity taniko, ity sakafoko, ity tambohako, ity tranoko de zao nanjary lasa simba ny fiarahamonina ary mahatonga le fiarahamonina tsy ho simba de lasa nanangana ny antsoina hoe contrat social amy fiarahamonina ozy, zany hoe za zany manaiky handribona ny fahafahako lay ataontsika hoe liberté naturelle dia handribona ny fahafahako mba hitsinjovana le fiarahamonina de ny fanaraky tsika zany hoe hiara-monina eto Madagasikara, hiara-monina ao anatin'ny fiangonana, hiara-monina ao an-dakilasy, hiara-monina ao am-piasana ka izao hanaja ny hanafoana zay mety ho fahafahako mba hisiny fitandrona le fiarahamonina tsy ho simba, zay fotsiny le teneniny hoe contrat social. Io tsy hifandraisany hoe ambany lalàna na ambany fahasoavana fa fanarahana tsotra fotsiny zao io, zay le izy ary dia ao anatin'izany no mazava tsara ny hoe ny tsirairay ao anatin'io fiarahamonina io Rousseau, zay mazava ho azy zay nahaterahan'ny demokrasia avy amin'ny io bokin'ny Rousseau io aty amy 1200 sy 1700 no nahatonga ny révolution frantsay 18valopolo sy 1800 avy amin'io no namoahana ataontsika hoe droit de l'homme sy ny droit ny citoyenneté, droit du citoyen zay aty aoriana kely ny déclaration de l'homme marimarina koa déclaration ny droit de l'homme aty amin'ny aty aoriana kely niainga avy amin'ny boky ny Jean-Jacques Rousseau io, ka hotsika manao hoe zay tsara marina satria mianatra sika ny tsara ny marina de zao ao anatin'io fiarahamonina io de zao misy lalàna ao amy fiarahamonina Rousseau, fa izao tsy hoe mankatony ny pretra hoy izy na mankatony papa na mankatony mpitondra na mankatony mpanjaka na mankatoany tsy zay io ny président, tsy zay io Rousseau no izy fa izao ao anatin'le contrat de zao za manaja ny fiarahamonina, zany hoe manaja lay communauté, lay peuple ary ny peuple kosa de manaiky hiaro ao anatin'le izy, zany hoe ny contrat social tsy hoe fifamatorako amin'ny chef akory fa fifamatorako am'le fiarahamonina. Ndray moa ataontsika hoe somary manahirana kely amin'ny toe-javatra iainana andavanandro de adin'ny olona zay lafiny ataontsika hoe fiarahamonina mifampitsinjo zay,
hoe ny fiarahamonina dia miaro ny fananako, miaro nahy za, ary mieritreritra zay mahasoa, mieritreritra zay mety amin'ny fiainako le fiarahamonina, ary za kosa dia mieritreritra ilay fiarahamonina. Ka amin'izay fotoan'izay, raha ohatra ka mandeha manao voty na mandatsa-bato de zao, tsy lahy tombontsoa keliko ery no tsinjoviko, fa ny tombontsoa an'ilay fiarahamonina, ny tombontsoa antsika mianakavy. Zay no antsoina hoe contrat na pacte social. Avelantsika ihany fa raharaha-pirenena zany na raharahan'ny fiarahamonina, fa amin'ity andininy eto am-pelatanana mino mofinainantsika ity, de hoy Iapako ka zay niraisy ny Galatiana manao hoe fa zao angeno izy ny marina amin'ny finoana no velona. Zany hoe tsy ny fiezahantsika akory anatanteraka ny lalàna sy ny fiezahantsika eritreritra ka hoe ity le tsipirian'ilay lalàna mosesy, tsy zay akory ny mahavoavonjy antsika. Fa ny mahavoavonjy antsika dia ny finoantsika, ny marina amin'ny finoana. Mino ianao sa tsy mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy? Rehefa mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy ianao, nandray an'i Jesosy tompo, tsy mpamonjy ianao tao amin'ny fiainanao de zao hamarinina ianao. Tsy misy fanameloana anao intsony amin'ny lalàna. Fa marina ianao, saingy rehefa nandray an'i Jesosy kosa ianao de manjary tia an'Andriamanitra, manjary tianao manao zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra, ka ho ajainao ny sitrapon'Andriamanitra, ary ho ajainao ny fitiavanamana, manjary tia namana ianao. Inona le fitiavanamana? Io pacte social, le contrat social tenenin'i Jean-Jacques Rousseau io lay fitiavanamana. Zany hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao de manjary olona tia an'Andriamanitra sy manaja ny mpiarabelona aminao. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka ahantakaranay fa ny finoananao no mahavoavonjy anay, ary nataonao ambany fahasoavana izahay, nataonao ho ambany fitahina zay satria tsy ny herin'olombelona na ny asan'olombelona no mahavoavonjy anay. Tsy mahay mahavonjy teny zahay, fa novonjenao tamin'ny ranao maimaipoana tao amin'ny hazo fijaliana. Fahasoavanao zany. Ary de nitaominao zahay Jesosy ho tianao, ho tia ny fanomponanao, ho tianao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra, ary ho taominao zahay ho tia ny mpiarabelona aminay, hanaja ny fananan'ny mpiarabelona aminay, hanaja ny fahafahany tsirairay amin'ny fiarahamonina misy anay. De misaotra Tompo fa amin'izao fiandohany herinandro zao de mamangy anay ianao, hijery ianao anatin'ny finoana sy ny fahasoavana. De mitahy Tompo ity tontolo andronay ity, ity tontolo andro ny herinandro vaovao mena ho anay ity, de mitahy anay. Rakovy amin'ny fahamarinanao zahay Jesosy, avelao heloka amin'ny fitavozavosana, avelao heloka amin'ny fanamarina tena, avelao heloka amin'ny fitsaratsarana ny hafa, fa ataovy miorona amin'ny fahasoavana mba hanananay fifaliana sy fiadanam-po. De tahy Tompo ny fiainanay jereo, ny tanindrazanay, atrehinay amin'ity herinandro ity, mety izy ianao andamina ny zavatra rehetra, omeo fanetretena ny tsirairay avy, esory ny fiheveran-tena ho zavatra, fa taony samy hanetry tena, taony samy ifampiaino, taony koa samy ifamela. Ary mivavaka ho an'ireo zay mandalo fahasahiranana na moy havana, na moy zanaka, na moy olon-tiana noho ny toe-javatra iainana, ireo tsy salama, ireo maratra, ireo rava fananana, ireo tratry ny fizaham-toetra vokatr'ireo zavatra lalovana izao, de ampaheresy Tompo, satria efa nambaranao fa zanaky ny fahasoavana izahay, de meteza hamangy azy ireny ambany famindramponao. De tononona aminay Jesosy ny fiadananao. Amen.